Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zanabolana mahakasika an'ilay tangondraona izay hitantsika amin'ny sary arahana maso an-trano moa ny fivoaran'izy ity dépression tropicale ny tanjaka ny tamin'ity anio ity raha ny mahakasikasika azy tamin'ny tolakandro dia manodidina ny 520 kilometatra atsinanany nosy Sainte Marie no anisy ny foiben'izy ity ny rivotra miaraka aminy dia eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora izay misy tafiotra hatrany amin'ny 570 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana somary tsy mandrefana aloha ty rivotra ity ary mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora manambana ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara izy amin'ny fiandohany herinandro ka manoloana izany dia misy ny filazana loza miloko maitso na loza fanairana ho an'ireo distrika na faritra ho an'ny ilany atsinanany Madagasikara iny voakasika an'izany ny any amin'ny faritra Ambatsoa ny faritra Nalanjorofo ny distrika Anantalahy Toamasina voalohany sy faharoa Bikaville ary Vatomandry sy Manoro mampiatra an'izay filazana loza miloko maitso na fanairana izay manaraka ny vaovao araka izany ny toerana voakasika ary eo ihany koa ny toromarika izay efa omen'ireo manam-pahefana isa tompony sady ho fiomanana fiatrehana amin'ity fatrany ratsy izay tombanana mety hivadika rivodoza ity raha ny ho fiatraikany ihany koa amin'izay fiandohany herinandro zay satria dia tombanana hikasika ny tapany avaratra atsinan'ny Madagasikara izy ary anomevana ny orana izay mety anatombo kokoa indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny mety tonga hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora ka manoloana izany rehetra izany dia misy araka izany ny fampitandremana noho ny abetsana rotsakorana any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara voakasika an'izay ny faritra Diana Sofia any amin'ny distrikany Vohimara Sambava Andapa ary koa ny distrikany Mahajanga voalohany sy faharoa ary ny any Soalala sy Mitsinjo manoloana izany rehetra izany dia entanina hatrany ny ponina anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro anaraka ihany koa izay toromarika izay isoroantsika ny loza mety ho ateraky ny ity faritrany ratsy ity izany mahakasikasika an'iny fa raha iverenana ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny tapany atsimo aloha dia manomboka miverina maimaina tsikelikely ny andro ho an'ny rapisy ihany koa dia maina ny andro ho an'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara fa amin'ny fiandohany herinandro dia manomboka misy fiatraikany amin'ny andro na ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana ny tangondraona na ilay faritrany ratsy izay rahana maso amin'izao fotoana izao ho an'ny voatany kosa indray amin'ny ankapobeny dia mbola mety azo vana aloha ny tandrivindraona mety rakotroka ho an'ny rapiso amina faritra sasany fa mety ho maina ihany koa izay any amin'ny fiandohany herinandro ny maripanantsika mbola somary mafana aloha amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny tapany avaratra manomboka ny alatsinainy na ny talata dia manomboka midina tanteraka izay maripana izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara izay mety ho arahina kotroka indraindray misy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny atitany avoany andrefany nosy iny torak'izay ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro na dia somary lolovan-drahona vao maraina ny toerana sasany amin'ny avoatany sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana na ny avoany andrefany Madagasikara ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany ny oram-baratra saika mitsitokotoko izay ho an'ny atitany Madagasikara ankoatra ny tapany atsimony nosy ny faritra atsimo andrefana anosy sy androy ireo zany no maina ho an'ny faritra Nalamanga sy Alaotra Mangoro ary ny any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny kosa indray dia mandraona aloha ny andro mety isy ny tandrivindraona vitsy amin'ny takariva ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara ihany koa dia mbola maina aloha ny andro raha amin'izay rapitso izay hatrany raha ny maripana vinavina dia saika manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka kosa indray dia mahery ny 20 degré celsius avokoa ary any amin'ny ilany andrefana no misy ny mafana indrindra izay mahatratra any amin'ny 17 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay androny rapitso izay hatrany ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy saika maina ny andro ho an'ny tapany atsimony nosy iray manontolo manaona kosa ho an'ny faritra Nalamanga Tasy sy ny any amin'ny faritra Vakinankaratra ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsinanana izay mety isy orana malefaka indraindray any amin'ny alina noany zany na manerika ny tapany avaratra kosa indray dia ao anatin'ny orana tanteraka aloha zany raha ny vinavina hatrany amin'izay androny alatsinainy izay indrindra ny
takariva sy ny alina. Raha ny maripana voavinavina dia mbola miakatra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary mbola saika miakatra hatrany aloha ny maripana amin'ny atoandro alohan'ny atongavan'ny orana zany ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ary mety miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny talata ary saika any amin'ny tapany avaratra hatrany no misy ny orana, mitoetra ihany koa zay eo ny morontsiraka atsinanan'ny nosy mandraona ny andro anilany atsinanan'ny avoatany izay mety arahina herika na orana malefaka indraindray. Ny tapany atsimo andrefana kosa indray dia maina tanteraka na anjakany masoandro. Raha ny maripana ovinavina dia miakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny maripana ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara. Raha toka manomboka misy fidinana kosa ny maripana saika hita amin'ny avoatany sy ny tapany avaratry Madagasikara iny amin'izay andro ny talata izay hatrany. Izay ny toetry ny androntsika tamin'ny tian'io ty ary raha fiziray fotoana manaraka veloma tompoko.